fa ny miaraba kolavy manaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 ny mopera Prosper Ratovo Mananarivo no vahintsika amin'ity an'ity. Miaraba anao mopera. Miaraba anao Joary, dia miaraba ny teknisianina, miaraba ny mpiaino rehetra isan-tokantrano. Ya, ianao no tonian'ny fanoratana ao amin'ny Lacroix Madagasikara, mpanao gazety ianao zany. Akoatra maha hoe mopera anao mpitondra fivavahana dia ianao ny Lacroix mbola mandeha tsara amin'izao Ny Lacroix moa amin'ny conférence épiscopale zany hoe fiangonana dia nakinina aminay dia mbola mandeha tsara. Miezaka ihany koa moa. Ya, eto amboniny tany tokotra misy manana Lacroix be dehibe ny fiangonana katolika any Frantsa, any amin'ny firenen-kafa. Ny Lacroix de Paris mihitsy no nahatonga ny Lacroix Madagasikara ho Lacroix. Zany hoe ilay hika anankiray protestant koa izy no tia mamaky gazety Lacroix dia nanao an'io gazety io farany rehefa reraka moa izy sy ny hoe anina natolony fiangonana katolika ny eveka dia lasa io Lacroix ny Madagasikara io. Hono mopera Prosper mampatsiahy tantara kely mora ve ny nandimy amin'ny Père Rémy Albert? Sarotra satria olon-dehibe reny ary azo lazaina hoe nipetraka nadritra fotoana lava tao amin'ny gazety Lacroix sy teto amin'ny firenena dia ny olona mandrakariva mbola manao référence amin'ny Père Rémy Albert foana fa zay moa zany zaza fahatelo teoriana mandimby ahy zany angamba dia tsy dia nieritreritra loatra n'izay le hoe andimby olona na andimby anaran'olona fa nitondra ny style zany ary mifijerinay ny raharaham-pirenena satria ny zava-misy koa moa dia arak'izay. Ya, fa ny fomba ny tantanan-dranoberan'ilay Lacroix dia hitako hoe tsy misy fiovana ihany le izy. Zay le ligne éditoriale ny Lacroix zany zay. Ya, ligne éditoriale aloha tsy niova satria ny raisina teo zany dia le hoe ny finoana mampanjaka famarinana. La foi qui fait justice. Dia ohatran'izay ihany ny Lacroix hatramin'izay miatrika ny vaninandro ny fiainam-pirenena dia sady mitoro ny finoana no miezaka manampy ny olona hampanjaka an'izay famarinana izay. Ny Lacroix zany miankina amin'ny fiangonana manana fahafahana sy fahaleovantena tsara ve sa tsy maintsy miera any amin'ny lehibe nareo rehefa amoaka gazety anao article? Zay ny anisan'ny fanontanian'ny olona foana ary mahavariana fa za miainao anatiny zany tena mahatsiaro fahalalahana ary ireo ray aman-dreny amin'ny mpanao gazety ny tena sy ny asa fanaovana gazety mitaky an'izay fahalalahana izay dia tena manaja ny fahalalahana ny asa fanaovana gazety. Isan'izany ny faneho-kevitra matetika momba ny raharaham-pirenena tsy be dia ianao tsy mahazo remarika akory izy. Tsara ihany no manamarika amin'ny mpijery fa rehefa atsony mopera Prosper dia tsy hoe andraso aloha herana ana fa tonga dia naipo amin'ny masampanao gazety no mpamakafaka indrindrindrindra ny raharaham-pirenena. Zay mihitsy satria everiko ihany koa hoe eo amin'ny eo andraikitra io zany akaikaiko kokoa ny raharaham-pirenena ny gazety Lacroix dia na tsy misolo tena ny fiangonana na ny eveka izy dia azo lazaina hoe no ilay ligne éditoriale dia miezaka mipetraka ao anatin'izay ihany fijery ny fiangonana. Fijery mopera Prosper ny fahalalantsika mpanao gazety amin'izao fotoana iainantsika ankehitriny izao sy ny tamin'ny fitondrana teo aloha. Tena misy fahasamihafana ve? Tena samihafa tanteraka satria taloha zany isaky ny ho anahy manokana dia rehefa mandeha eny ianao dia hoe gagazo. Ianao hoe tsy matahotra gagazo, ianao mbola gagazo ny azo anao io, misy menace sasany indraindray fa amin'izao zany azo lazaina hoe milamina ny mpanao gazety ny fanahian-kevitra indraindray za araky ny hitantsika ireny ohatrany hoe tafahoatra ihany fa ho antsika mpanao gazety fa mahalala n'ilay déontologie hitako hoe voaja ihany zay fa eo amin'le serasera Facebook sy ny sisa no eto hoe misy an'izay endrika tafahoatra. Fa nisy nandrahona anga ianao nake hoe gagazo tamin'ny tana fitondrana teo aloha. Misy vitsivitsy ihany ny seho fa zany hoe kristianina koa moa ny tompona andraikitra dia mampafantatra hoe nyzao tandremo fa misy an'izao. Eny ary hiditra amin'ny raharaham-pirenentsika napozinao ve izao fiovana tampoka teto amin'ny firenena izao?
azo lazaina hoe nampozina ihany amin'ny lafiny anankiray satria nandray anjara koa ny tena aminy hoe mila fiovana eto amin'ny firenena dia niezaka tenen'ny olona moa hoe ianao zanongampanjakana tena marina tsy nanongana fa nanosongozona mafy ka rehefa elany ela moa zany tsy maintsy rehefa mafy loatra ny fizongozona misy mirodana ihany fa tsy nampozina angamba dia le hoe tampoka be le izy satria 91 tsika efa fito volana teny Kianja 3 volana tamin'ny 2002 2009 nanakaikikaiky an'izay ty zany 3 semaines na le fomba fialana teo iza tena tsy nampozina ataoko fa na izy na zareo iza tsy nanam-poko iongana amin'ny fotoana inona ny antony natonga an'izay fahitanao azy nahavariana fotsiny a le tsika malagasy matoky tena loatra indrindra ny mpitondra zany dia mamerimberina n'ilay hoe inona koa moa zay olona vitsy inona koa zay olona kely amin'ny Facebook ve fa nefa tsy fantany a marary tiny ny gasy amin'ireny zavatra ireny dia le firohotana tampoka teo amin'le zenjeda sy ny anankiray ngeza be anisan'ny nampipoaka an'iny koa ankely tany Amerika tosika tany nanomboka azy voalohany dia avy eo moa nisy azy telomenada dia avy eo nirohatra le zenjeda dia ny kapisaty rehefa avy eo ka izay mouvement zay no samy tsisy nanam-ponga hoe mifanojo le zavatra samihafa dia nitonga amin'iny fipoahana ngeza be tena vetivety kely misy tena vetivety ary tena tsy mbola nisy teo amin'ny tantara angamba ary na ny akon'le izy eran-tany iza be dia be no mivoy manao analizy ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fanontaniana ankapobeny mopera ny katolika ve nandray anjara ny antony mampatonga nantany an'izay dia tsy ampandrana nisy an'ilay mopera izy moa le zeka le tena mopera mpanampy vaovao le nifamaly tamin'ny gendarmerie asana heviny manokana ve iny a sa tena fa hoe zay misy zao nareo ny sensibilité moa zany manoloana n'le fanangejana sy ny tsarariny efa beribe ny menimenina ao amin'ny fiangonana ka izy tamin'ny fotoana iny tsy dia hoe hilatsaka teny ny diany fa tojo le zava-nisy izy zany dia tsy voatana ntson'ilay réaction sy ny hoe le miaro madinika sy ny herisetra atao amin'ireny vahoaka ireny dia ataoko hoe fisehoan-javatra tsy maintsy iseho ihany ireny teo amin'ny tompona andraikitra amin'ny fiangonana fa ny fiangonana amin'ny ankapobeny ny fiangonana amin'ny ankapobeny zany tsy dia tena hoe nisy fifanentanana nisy fiarahana fa ny olona tany amin'ny fiangonana angamba no maro milatsaka teny misy fotoana mantsy nandray tsorona aminao fa misy fotoana tena miditra amin'ny politika nareo fiangonana za tsy miteny ny katolika fotsiny fa tena toriana teny mihitsy na akolaka na mody mody amin'ny alalan'ny fivavahana sy ny baiboly no hitarihana ny olona anaraka n'ilay politika ny fiangonana mety marina ve zay teniko zay ataoko fa ny lay misy olona moa amin'ny Facebook hoe hoaiza indray ary ty gazety La Croix ty dia ny vazoazy ataoko moa mamaly an'le izy hoe mitory ny fanjakan'Andriamanitra eto tany ary ataoko fa zay mihitsy le andraikitra anankiray ny fiangonana hoe amin'io fitoriana amin'ny vaovao mahafaly io ve tsy efa fandraisana anjara amin'izay fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra zay dia mandray an'ilay sorodalana La Croix zay le hoe finoana mampanjaka famarinana raha mbola misy ny tsirariny eto ambonin'ny tany dia everiko tsy tokony angina amin'ny fiangonana ary tsy tokony angina amin'izany ny kristianina dia izao mandray anjara amin'ny fampiavahana mandray anjara concertation zao zany ary ny fiangonana ny antsika moa zany teto Madagasikara nantsona manokana foana isaky ny vanim-potoana mandalo krizy ny firenena fa tsy mahomby zay ny tenen'ny olona kanefa ny fandaminana nyseho teto aloha dia nandraisan'ny fiangonana tanana foana fa ny tsy fambiazana dia amin'le lafiny politika ny fiangonana nefa tsy nitondra firenena ary tsy tao anaty rafitra koa izy rehefa vita le dinika
dia ataoko hoe mety diso kely ihany ny filazana hoe tsy nahomba ny fiangonana. Misy fotoana ihany mopera hoe mierana andohalo makatsodrano eny andohalo dia izay mahazo tsodrano eny mahazo toerana zany. Mety hoe fifandraisana manokana hoe amin'ny veka satria kristianina mahalala ny fifandraisana manokana amin'ireny olona amin'ny fiangonana ireny sy ny fifandraisan'ny veka manokana koa ngamba amin'ny tompona andraikitra amin'ny fitondrana. Mety zay ny mahatonga an'izany heritreritra izany fa tsy ny fiangonana institution ngamba milazana azy. Fa ny amin'ny tikatra koa tsy misy an'izay akory hoe mandalo any amin'ny cardinal na any amin'ny archevêque dia mba mahazo toerana amin'ny fitondrana. Mbola tsy naheno. Mbola tsy naheno mopera fa le amin'izao zany ny FFKM izay misy ny fiangonana katolika dia mitantana ny ty le hoe fa fianan-dom-pireneny ty mandeha amin'ny tokony izy ny fijerinao azy. Hitantsika moa reny fisehoan-javatra tamin'ny alarobia reny azo lazaina hoe be lehibe ny tsy faly be lehibe ny mametsiny ny FFKM dikan'izay misy tsy fahafaham-po nefa amin'ny fotoana sarotra atria amin'ny firenena ohatr'izao ny fiheverako azy no iny andro voalohany iny zay tsy mbola nisy adihevitra fa hoe antso fiaraha-mivavaka anokafana an'le izy raha samy nandeha ankitso-po hitondram-bavaka n'le zavatra atao mino aho fa tsy ohatra ny reniny daholo ny réaction fa le fijeriko azy tao anatiny dia hoe tokony misy miditra ao anatiny koa ny zenzeda ny ara-drazana ny zao mitantana mpitarika vavaka moa ery aloha izy efatra mirahalahy ihany tsy fantatra hoe izy anao amin'izay nizeda zany mety mba ho evekan zareo bishop afaka ilahatra eo zany ohatra ny silamo mety misy fa tsy ao anatin'le hoe FFKM. Eny efa na zany aza ekenao hoe ny hevitry ny olona hoe tsy tokony FFKM iriry no mitantana le izy mantsy ny adihevitra mopera dia hoe ohatrany hoe ny hevitry ny FFKM mandeha ho terena na ny hevitry ny ministera-panjakana ny fanavaozana no ho terena ho ekena ao amin'io fa tsy hoe organisateur fotsiny ve reo fa ny vahoaka manontolo sy ataoko fa zay mihitsy ny tindry zareo hitondrana azy hoe satria raha ny amin'ny fanjakana foibe dia hoe manomboka eo amin'ny région fa ny FFKM dia anao alao atomboka any amin'ny fokotany manana valambe folo volana io tsika anaovana an'izay ary azo atao tsara zany raha mampiasa ny rafitry ny fiangonana hatrany fotony ka everiko hoe manana didy ny fiangonana no izy tonga hatrany fotony amin'ny rafitra ary ny fandraisana andraikitry ny olona mety hoe ankitso-po ao amin'ny fiangonana zay misy lafiny anankiray. Fa ny lafiny anankiray faharoa eo amin'ny sehatra ny hoe fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena indrindra moa ny lafiny politika ny mahatonga ny sahondresaka be lehibe tsy fantatra hoe ahoana ny mety fifamenony ny andraikitra ao anatiny eo tanteraka azy araka ny tokony ho izy fa ny FFKM amin'ny fiheverako azy tsy tena hoe organisateur fa autorité morale ihany koa izy fa hitantsika ireny zavatra miseho ireny hoe ny kristianina zao nisy lenanao teny Amandrimena zay tsy amin'ny anarany FFKM misy ny société civile manao ny azy parti politique koa ohatra nisy hitako hoe anao ny azy zany hoe azo atao zany ny mamolavola aloha amin'ny alalan'ny vondrona ahoana aveo no andraisana anjara amin'ilay fionam-be zay zavatra ingamba mila mazava satria ny fijeriko azy ilay fizotra n'le fifampidiniana mihitsy ny tsy mazava eto hatramin'izao fa ny tena adihevitra tamin'iny keo ny Père Prosper le Andriamatoa Andry Rajoelina le hoe nasaina tsy nasaina adihevitra be ahoana fahitanao azy. Ny fijeriko azy zany mbola aingana loatra le ratra le ferme malagasy zany dia amin'ny fotoana aingana ohatran'ireny zany voadona le fery dia mety aratra indray teo ngamba ny tokony lana fampidiniana mazafa hoe ahoana ny andraisana ny fanapaha-kevitra momba an'iny ny hoe asaina tsy asaina tokony ho eo daholo ve le izy koa moa tsy dia nitsika loatra amin'ny tena hoe fandaminana ara-politika ange izy ity fa lafi ny hafa mihitsy ny fisehoan-javatra amin'izao fotoana izao dia le rafitra hitondrana amin'ny Madagasikara amin'ny endriny vaovao ka mety hoe aingana loatra ngamba le hoe tonga dia tsy maintsy asaina ny Flora Joel tao anatiny fahadisoan'ny FFKM zany zay
azo lazaina hoe misy tsy fitandremana angamba tao anatin'le fakana hevitra. Ary ohatra mantsy izy hoe le mpikambana le mpiara-miasa tamin'izay eto toerana natsoina hoe amin'ny anarany ohatra zany misy septième vice président io mety afaka koa fa le hoe anarana rajoelona mihitsy naaitsany io. Za koa nisy variana tamin'iny hoe tsy nahazo fanasana le groupe miaraka aminy fa fanasana ho an'Andriamantoa rajoelona ny entiny zareo zany hoe naveriny rajoelona ty zany hoe ty entinareo sa ahoana nahatonga an'iny teny an-tanany zareo sa etsetretsetra mifamaofao daholo zany miresaka ao anatiny. Efa voavalinao teo moa zany le hoe tsy tokony mbola andray anjara sy tokony amin'ireny Andriamantoa rajoelona zay ny fahitany fijeriko azy zany hoe aloha loatra noho le ferin'ny malagasy mbola tsy mikatona fa tokony andray anjara ny pombazy pombazy eto Madagasikara aloha hitako hoe vonona zareo andray anjara. Ty mopera mampieritreritra ihany ty le hoe forongony ty ny mpitondra amin'ny fandimbany ka nanana ny forongony daholo fa le terme hoe forongony zany lasa péjoratif ny farany. Tena manahirana satria ohatrany hoe natanjaka be koa mango le hoe zavatra nataondry zareo sy le olona nanaraka azy teto amin'ny firenena ary tamin'ity farany ty izy ohatrany hoe mialatsiny amin'ny fiteny fa zay moa ny zavatra hitanao sy misy le hoe tompona andraikitra voalohany eo amin'ny firenena zareo nefa ohatrany hoe nibakoavina daholo ny zavatra teto amin'ny firenena zany mba tena ihany mbola misy fitiavan-tanindrazana avy eo anatin'izany. Ary le fandraisana andraikitra teto amin'ny firenena ve nizan'izay hoe fitiavan-tanindrazana zay sa le hoe après moi le déluge zany avy eo anatin'izy zay nga mampasika an'le hoe sy ny firongony ao anatin'izy. De ivadika ny amin'izao fotoana zao tsika manahoana fahitanao fizotranyity le tsy de azoazony zareo mpitondra amin'izao fotoana le hoe teteza mita fa teteza mita ve zao sa tsy teteza mita mopera. Nisy vanim-potoana ny dina hevitra an'izy io za manokana aloha zany le fiovana aingana be sy le nandraisana amin'ny fahefana zany de hitako hoe aingana be koa nakanisan'le izy tany an-dapa zay moa ny fijeriko azy mihitsy hoe misy tsy maintsy manaraka n'ilay constitutionnalité tsika de janona teny ankanja teny le mpitolona fa niditra any an-dapa le zavatra ny ACC ny assemblée de tonga de nanome le fahefana zany amin'ny fianianana sy ny sisa. Fijeriko azy zany teteza mita amin'izay lafin'izay le izy fa le hoe hitondra ny amin'ilay fanovana marina zay le mampiady hevitra io ary société civile moa manao an'iny tokony apetraka aloha le feuille de route ny teteza mita hoe inona le mission miandry an'ity teteza mita ity de zay tsika manova ny zavatra samihafa na ny constitution na ny rafitra samihafa amin'ny 5e république ka meveriko hoe misy lafi mitombona ihany zay amin'ny lafiny ankiray satria mifamaofao be zany zao le teteza mita amin'ny endriny amin'izao. Ka le hoe anao feuille de route ny teteza mita mantsy tonga de efa mamaly ny aty amin'ny mpitondra hoe lasa clé de répartition ndray de zara toerana ndray ao anatin'ny teteza mita. Ataoko fa ny famaritana n'le mission zany tena mamaly an'izay le hoe inona ny maika tokony ataontsika. Mety hoe ny lafiny finance zao ohatra nampiadevitra be le fanaovana budget teo de moa ve ty gouvernement ty nametraka n'le PGE sa le feuille de route nametraka an'izany de ino mandritra n'le roa taona ihany fa tsy ohatra ny fitondrana normal zany tsika zany zao raha nijery ny adevitra teo tany amin'ny assemblée sy ny sisa de ohatrany hoe situation normale zao ohatra atsika zao nefa tsy normal na le vola iza zany tsy jelazana azy de zay ny tokony atao mazava zany hoe inona le mission mety hoe ny finance zany atao mazava ny maika ny sécurité maneranao Madagasikara tokony atao mazava zany ny rafitra hitondrana n'le fondation atao mazava zany tsy voatery be dia be koa reza zany ny ministère rehefa avy eo fa miankina amin'le mission atao. Le mission atao misy zatra tena vaovao mafapana ihany tikatra resahantsika kely ihany ny hevitra ao momba ny mpiasan'ny sodiaty zay mitaraina tsy mandray karama amin'izao fotoana. Hitako amin'ny Facebook sy ny fanehonkevitra samihafa moa izy io ary hitatsika tamin'ny émission farany nataon'Andriamantoa Vatomanga efa niteny izy an'le hoe 4 arivo mipiasa ao koa raha misy crise zany de efa plus ou moins fantapantatra hoe zao ny zavatra iseho
ka amin'izao fotoan'izao zany a mitranga tokoa le izy hoe tsy handray karama zany reo mpiasa ireo nahoana ny fiainan'ny fianakaviana sy ny sisa eo ngamba ny mila fandanjalanjana amin'izay le hoe tena fanakendana ve no atao sa fitsonjovana n'le maha olona koa ao anatin'le figatsahana n'ilay fahamarinana satria misy lafiny marina koa ange le hoe volam-panjakana sy ny sisana voahodina tany amin'ireny orinasa reny satria za rehefa mahita an'le orinasa be dia be ao anatina firy-taona miforona daholo le orinasa de manontany tena hoe izy amin'ireo moa zao tena mpamokatra ny ilaintsika eto Madagasikara fa tsy tena hita mpamokatra fa mety tertiaire mibetsaka ao tertiaire mibetsaka eny e kabetsabeka nge moperany hoe orinasa eto Madagasikara tsy voatery misy ary zay ny atahorako zay le hoe misy zavatra atao dia tsy metraka amin'ny vantana amin'le vahoaka ngamo mianitraka amin'ny vantana amin'ny vahoaka tsirairay daholo ny zavatra etra io ny anisan'ny tokony hidiana hevitra ao amin'ny assemblée nge misy lafiny ankorony ana fijeriko azy tsika le niandro foana amin'ny fanampiana bailleur de fonds dia ilay fanampiana avy any nefa budget de fonctionnement ny député sy ny indemnité ny 4-4 ny dia adino le tena ilain'ny vahoaka dia ny lafiny ray faharoa le fanafarana entana ny vola dia visitsika zany mivoaka ho any velany daholo ihany dia mahazo tombony ny mpanafatra entana sy ny mpivarotra importation zany le aveo dia zay ny ataoko hoe manahirana amin'le orinasa tsisy fiatraikana ato anatiny dia zao moa anisany enoeno le hoe pirobolobolona ny famokarana ato anatiny ataoko hoe fanamby zany amin'ny atrehantsika azy mba hifehezana koa ny devisitsika raha misy devizy moa zany mbola hiandry le vola ihany banque mondiale aloha fa napanantena hoe le 4 milliards de dollars hony koa ay nisy an'izany vola zany tao fa tsy nampiasaina ve sa hono mbola tsy fieno ny tsika zany le échéance rehetra dia ataoko hoe raha manome an'izay ny banque mondiale engany mba hiasa araka ny tokony izy fa tsy lasa indray hoe mandeha nyresadresaka le hoe tsy tonga dia alefary amin'ny fanarenana ny jirama io ny ahina indray dia hoe andoavana trosany amin'ilay mpandrarasy ny sisa dia laza mivoaka ny verina indray le vola devisy kelytsika ka zao zao vaovao farany kio hoe nandeha tany Dubai tany amin'ny Émirats Arabes Unis tany colonel Michael Randrianirina tsy mbola misy mahafantatra loatra aloha samitsika amin'resaka zao hoe inona ny atondriany tany mivoaka ihany le hoe ny ana tamin'ny Amerikana sa anao manam-baovao ohatran'ny olona rehetra koa zany nahita an'izy amin'ny Facebook dia misy mifampizara ihany moa ny anaty groupe ihany ny hoe nivoaka tamin'ny Africa Intelligence le izy dia zarain'ny olona ny resaka momba ny énergie misy mpandraraha efa te hiditra ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny zavatra tokony isy eo zany satria tsika ny tako fanovana dia le mangarahary zay andeha hiasa ho an'ny firenena moa dia inona ny andanana tsokosoko diplomatie le andeha any raha-pirenena ngezabe une journée raha mifahijeko azy hoe 10 dia tonga sahady ny 11 efa tany Ankaramalaza ny filoha dia inona ny vita ao anatin'izay dia manahoana ny fiatraikan'izay eto amin'ny firenena fanapaha-kevitra raisina amin'izany le mangarahara zany sy any amin'ny communication mila atao mazava tsy nandeha nitsokosoko dia miverina tsy mitondra tanam-polo mitondra voandalana mopera mandeha fotoana antsika tsy mialina ve nareo katolika hoe FLM mitondra tsy raha ohatra mampalahelo ny fandraisan'ny olona ndraikitra eto amin'ny firenena ianao koa zany tena tsy mahomby eo anatrehan'izany ny firariantsoa izany atao hoe mandray andraikitra daholo ny zanaky ny firenena eo anatrehany leko fa tsy dia misy an'izay lafin'izay aloha amin'ny fisehoan-javatra amin'izao ary samy te hanome tanana hoe ny tombontsoan'ny firenena ny fampandrosoana nyity firenena izay latsaka lalina ao anaty fanitranyity no andeha raha mitady dia misy fanehoana finiavana vaovao eo anatrehan'le izy ataoko hoe zany ny tsara hifanomezan-tanana inona ny ampy ve le roa taona amin'ity le hoe fanavaozany ity aloha amin'ny fifidianana raha ohatra hoe tena vonona maneho finiavana anofotsika rehetrarehetra amin'le adihevitra amin'le concertation moa ny ilazantsika azy fa ao anatin'io mbola be dia be ny adihevitra tokony miseho hoe inona marina ny tadiavintsika eto amin'ny firenena
raha manam-piniavantsika ilay 20 volana io azo atao tsara zany hoe mandeha isaky ny 3 mois io anie zany ohatra dia patonga any amin'ny région sy ny sisa dia ny fionambe amin'ny ankapobeny ahoana ny amaritana andreo solotena ndray anjara zavatra ohatr'izany ko zao tokony hazava fa raha tsy zany misavoritaka satria ao ny samy te handray anjara ao ny samy te hitondra ny heviny fikaonan-dosa fampihavanam-pirenena io zavatra mitranga misy miresaka an'izay moa tamin'iny alarobia iny hoe tsy fampihavanana ntsony izy ity satria tika efa dingana hafa teo fa fijeriko azy a misy lafiny anakiroa tokony hojerentsika eo le hoe refondation satria ny teto amin'ny firenena zany a indrindra tamin'ny fitondrana Andriamatoa Rajoelina teo dia tena potika ilay institution tena hoe izy any amin'ny fitsarana amin'ny constitution any amin'ny budget sy ny sisa saiky izy manokana no mandray décision dia hitatsika amin'ireny hatramin'ny mampiditra ponja izaka mandraindray ohatrany hoe voaresaka amin'izany dia le rafitra zany any amin'le fiasan'ny institution samihafa tena mila hoe refondation fa ny lafiny anankiray faharoa ny crise miverimberina zany a dia ataoko hoe mila marary ny firenena ka ao anatin'izay hoe marary zay a mila fitsaboana zany mila fanasitrana zany dia tokony ahatsapa zany tsika fa marary ary andao hitady fitsaboana miaraka anasitranana n'izany aretina zany satria raha ohatra tsika voanao dingan-davy eo foana nefa ny aretina saromantsika ao dia tsy ho sitrana mihitsy farany menomenona ny tanora zay ny zeda ohatra ny lasa kilabao zareo mampanontany tena ao anatiny ho an'izay ny zeda dia le hoe zareo anaramaso zay ny teniny tamin'ny voalohany ka efa manaramaso izy io amin'ny fimenomenonan'io koa zany ho fanaramaso zany hoe misy tsy voavaly ny etahitan'ny zareo a dia ataoko hoe efa zava-dehibe zay hoe tsy mangina zareo eo anatrehan'le zava-misy raha hiditra ao anaty rafitra indray manko zareo hiady toerana ohatra ny mpanao politika dia mety ho angina ka mety hoe ao anatrehan'ny fisehoan-javatra ohatra zao a mety ihany zareo tsy mangina aloha izy hiteny a ary raha ilaina izy hoe tena hoe tsy d'accord zay fa andao aloha tsika zay ny zeda rehetra indray farany tena farany mopera prospera manokana misy ny tena antaniko an'ity manana vinavina vena hoe izany mety hitondra ny Madagasikara afaka rotaona zany izy ny olany efa manana heritreritra amin'izany ve tsika amin'izao sarotra be le izy satria ny hevitra misehotra amin'izao hatramin'ny hoe misy décentralisation tokony atao ny sasany izy mivohy ny fédéralisme na zay tao amin'ny Lacroix izy tamin'ny gazety farany efa nisy eo amin'ny taorinan'ny fifidianana tamin'ny 2018 zay nanandrana sondeny olona mihitsy hoe ary maninona moa raha le décentralisation a raisina mihitsy amin'le fampandrosoana isam-paritra mirindra dia tsy atao fifidianana nasionaly fa mety hoe any amin'ny province président province no fidiana dia collégial ny national dia ny ministère ny souveraineté sisa mijanona eto ohatra nisy dimila amin'izao fotoana ohatra nisy dimila zany mety aminao zany zao hoe anahy personnellement zany a rehefa mikorotana le fandaminana nasionaly fa mba hahafahana mitondra ny fotony an'ilay fanarenana sy ny fijeren'ny faritra n'ilay hoe fampandrosoana mirindra dia any amin'ny province any mahita kokoa ny filoham-pirenena filohan'ny mpanjakana isaky ny faritra misaotra mopera magasitraka joary a dia misaotra ny teknisiana mirary soantsika rehetra tapitra ny fotoanantsika mametraka mandravitafa ao amin'ny heriny indray tomboko vavy sy tomboko lahy